efa fantatrao zao ve hoe olona anongana anao de inona ny mbola iarahanao miasa aminy aza miafimafina ambadika zany hoe bailleur de fonds zany ianao zany nge filohan'ny république tsy manana ny azon-damosinao raha tratran'izany aiso bailleur de fonds eo raha ohatra indray manko hoe raha mba hoe nisy an'izay ary de nandefitra zany tsika de ino ny vola be avy any amin'ny bailleur de fonds zara raha mitetera nge le robinet aloha ela be anao vao mafy ny pompe raha ohatra ka atao resaka pompe zay so re ela be anao vao mafy ny so raha ohatra ka atao hoe pompe mitete zany amenona so zany zay inona ty tsika atongavana ao anatin'izany reo le manodidina amin'ny filohan'ny république eokreo koa borosy azy aza manaiky an'izany ianao monsieur le président aza manaiky an'izany ianao fa ianao nge président misafidiany ianao tsy afaka misafidy ny filohan'ny république c'est indrindra manko no any koa manko le problème hoe bon any amin'ny première dame indray mampiteny filohan'ny république ohatran'izao de eo tsika la ny andro eo tsika satria ny filohan'ny république zao zany ny any tiako apetraka ndao amoraina le andraikitra ny filohan'ny république allons lui faciliter la tâche zany mihitsy ake zany io tiako tenen'io raha vao mbola omenao safidy manko filohan'ny république de eo ndray izy lo ça va prendre 2 mois ndray andraisany an'izay safidiny zay na efa mena anaran'olona telo azy izy fantatra ihany le olona sy ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra de omeo anaran'olona ray izy zay mahazo an'le légitimité parlementaire ao am'izay mba ray volana fotsiny na herinandro fotsiny izy manindry an'le premier ministre mba tsy adiny zato tsika eto ihany non vazivazy ray an-dalany fa tsotra ho ale izy nareo ange afaka mampanao lobbyina ny HVM fa au moins manana an'izay légitimité parlementaire izay tsy ananatsika adefitra amin'ny 450 fa eritreretonareo ange an'izay tsy mandisatsika amin'ny famakafakany ozytsika tamin'izany fotoana zany 11 janvier 2014 ity aho eto na azo tsinitsika tamin'izany fotoana zany inareko nenao fitiavana ny mapara tiany mais non tsy fitiavana ny mapara zany fa nena fitiavana hoe tiany lalam-panorenana de ndao atsainy io lalam-panorenana io ni plus ni moins zay ny natonga nanteny ary le premier ministre antsona hoe Hadj André Resampa tamin'izany fotoana izany le saika ho premier ministre de lalam-panorenana nanome an'izay fahafahana nanendry azy teo zay de ozy tamin'izany fotoana zany io tsy problème na André Resampa io na izy tsy any am'le hoe olona zany problème atsika eo fa le principe le foto-kevitra hoe ty zao ny voalazany lalam-panorenana de ozy tamin'izay fotoana izay raha tadidinareo ity aho eto fa iverina foana io problème isaky ny anendry premier ministre io izy io zao tsika zao de miverina amin'izany débat zany indray ahoana ndray re zao ny fomba fanendrena le premier ary raha misy ary marina zany tokoa manalasalana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina anisany antony ankoatran'ny incapacité de décider zany hoe tsy fahafahamandray fanapahan-kevitra izay légendaire ananana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina io de anisany mampisalasala azy fatratra le 450 ka zay ny alehany rehefa tsy nenona zany hatramin'ny 2014 nakatika manana marina ne zao lalatiny ny tantara zao mamerariny any lalatiny l'histoire me donne raison les faits me donne raison ary ny adevitra eto amin'ny firenena ny olana mitrangy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao de namerariny ny zavatra nytenenina tamin'izany fotoana izany de mba tsy iverenan'izay de andao ara efa mba misy gymnastika nataon'ny HCC ihany zany de atoloriny anarana olona maro anisa eny anivony any tamin'ny era-pirenena ao misy olona valo ao de safidin'ny député am'izay koa nge mba manala ny andraikitra amin'ny filohan'ny république zany dégager azy amina responsabilité zay raha misy tsy fambeazana zay premier ministre de afaka miteny izy hoe parlement io ohatrany tamin'ny andron'ny Francis Gravony sy professeur Zafi Albert parlement io ankehitriny ianao Andriamatoa filoha tsy afabeny za kosa de mametraky ninninona zany hoe lazaina fa défaillance amin'ny premier ministre Jean Ravelonarivo de nous Hery Rajaonarimampianina zay il avait qu'à ne pas faire ce choix là tokony tsy nanao an'izay safidy Jean Ravelonarivo zay izy raha ohatra ka lazainy fananongana azy indray io olona io taty arivo manana proof oana zareo izy ny gazety androany zany le premier ministre était derrière la déchéance du président à l'Assemblée nationale et nous en avons la preuve matérielle irréfutable zany nge nitenen'le mpiaradia amin'ny filohan'ny république ao andapa hoe ianao olona efa fantatro fa hanongana anao hoe nanongana anao fa tsy hoe hanongana akory efa consommé zany le zavatra
efa natao zany le izy efa fantatrao efa olona nanongana anao de tazominao ihany efa oviana moa zany déchéance zany Bintsora 900 c'était au mois de juin mois de mai juin 2014 zany zany à 2015 zany zany resaka déchéance zany de tam'zany zany prime ministre lehibe ny gouvernement de fa nanananareo aya de mba te ametra-pantany inona nanendrena azy teo amin'ny toerana io zany ary inona tsy nanesorana azy de ny tam'zany ankehitriny ve tsika Bintsora 900 de le même débat ianona hony de ianona hony de ianona hony fa mena soa hony ny filohan'ny république izany ndray reny manoro voana amin'ny filohan'ny république am'izany eo mena soa zany fanondrona voany manko zany amiko Bintsora 900 satria iverina amin'io débat misy efa tam 2014 sy tam 2015 io am'izao tsika miteny zao zany tsika Bintsora 900 iverina am'izay débat zay zany tsika manahirana mihitsy na mieritreritra azy aza hoe lany roa taona mahery zany tsika de mbola ho lany firy taona indray zany tsika amin'izay soana prime ministre raha voanao an'izay toro hevitra diso zay ndrery zareo andapa hoe misafidiany ianao Andriamatoa Filoha tsy tian'ny Filoha manko iny le tsy tian'ny Filoha manko le manao an'io safidy hoe teren'io izy hoe fa mba meo anarana roa telo de amin'io misafidy fa le anarana anaky mais non tsy zay le fandehan'ny esprit moa le misy miteny hoe lecture patriotique de l'article 54 de la constitution ka raha anao lecture patriotique ianao de aza potehana le firenena amina débat stérile indray fitila tsisy ilaina anazy ao anatina vanim-potoana lava zay zany ny tena tiako ametrahana an'izany adevitra izany Bintsora 900 ary tiako hisariana ny sain'ny be sy ny maro mihitsy zava-dehibe le hoe profilana prime ministre hoe iza ny prime ministre apetraka eo fa zay profilana prime ministre zay zany any amin'ny député ny tokony hipetraka okare le prime ministre ho avy eo mba tsy prime ministre tsapatsapa indray fa prime ministre manana ny maizy azy zany hoe prime no safidinareo député indray sao de resa-bola indray no anjaka ao ka politika an'izay manam-bola indray de zay manam-bola tsy alehany rehetra ry no lasa prime ministre indray de potika ihany le fireneny fa aza atao resa-bola ty fa mba jereo ny compétence an'le olona nareo député io resahany eo jereo ny compétence an'le olona de zay olona hitanareo fa hahavita azy no tendreno am'izany toerana izany ka raha ohatra ka misy olona tiany filohan'ny république ho tendrena de any amin'ny HVM zany hoe any amin'ny groupe parlementaire HVM manaova lobbying zay nge le tsotra be nge zany Bintsora 900 fa tokony any amin'ny parlement tany miainga zay adevitra hoe anarana roa telo efatra dimy zay de misafidy an'izay manana salanisa be indrindra ohatra zany hoe nahazo zato ny anankiray de nahazo roapolo ny anankiray de nahazo folo ny anankiray sy ny sisa ohatr'izay zany ny adevitra eo de mazava ho azy zany fa le nahazo zato no arosany amin'ny filohan'ny république mba tsy hisy contestation intsony rehefa avy eo fa tsy hoe manolora anarana anankitelo ny anankiray nefa roapolo sy ny azo ny teny anivony any tamin'ny era-pirenena de mitovy ve ny olona nahazo sy ny zato sy ny olona nahazo sy ny roapolo zay le teny hoe légitimité farafakiratsany zany na de semblant na légitimité fotsiny satria raha tena hiadevitra amin'le voalaza ny article 54 nge Bintsora 900 manahirany farafaratsany zany mba ataontsika hoe ny kely tokony mba hampanajana an'le filohan'ny république ananana semblant de légitimité semblant de légalité ihany koa ary mba hialana amin'le adevitry ny article 54 so de ataonareo fe verimberiny zany teniko zany fa iniko mihitsiny satria tsy te hanandratsy indray tsika raha pitso sy afaka pitso indray de io ny adevitra lavabe eto amin'ny firenena de lasa hatrany am-piandohana de fa potika sahady indray le prime ministre zay ho tafapetraka eo noho izay adevitra resaka légitimité eny anifony antemin'ny era-pirenena izay indraindray koa aza omena soa le filohan'ny république fa zay lalàna ny lalàna ary manamaivana ny problème no zany amin'izy le tsy mahavita mandray fanapakevitra de mba tonga de omena olona ray izy zany de tonga de vitany zay fandraisana fanapakevitra izay fa averiko ihany le hoe il faut un premier ministre fort mila prime ministre manana ny maizy azy afaka mijoro de indraindray koa le député mba mila mametraka hoe monsieur le président atria manko zany koa le izy ka tsy manaiky mihitsy ny filohan'ny république fa zao ka inona ihany ary ny eken'le filohan'ny république izy sady efa tsy hira tsy
anao tsenjery mbola tsy avela mitehaka ihany koa ny olona amanko le fiteny sady tsy mira tsy anao tsenjeriny tsy tehaka isan'efa sady tsy mira tsy manao tsenjeriny tsy mitehaka de mbola tsy avela mitehaka ihany koa ve ny olona aleo ny olona hitehaka de aleo ny olona misaotisaoty mandindihy mba mifety vazivazy zany